Vatsy mpitahiana ho anao, vatsy mpitahiana ho anao anio. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'izao andro anio izao indray dia ho hitantsika ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko 3 ny 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mandehana ka torio manatrika ny avaratra izao teny izao hoe: miverena ianao ry Israely mpiodina ho Jehovah, tsy hampanjombona ny tavako aminareo aho, fa mamindra fo aho ho Jehovah ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Izany indray ny teninao ho anay anio Jesosy, izay teny tsy mba sasatra ny miantso anay, tsy mba sasatra ianao, tsy mety leo anay ianao, fa dia miantso anay, mandondom baravarana ny fonay isan'andro isan'andro. Izany pirofo fa Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao, araka ny teninao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Ankehitriny ara, manoloana an'izany teninao izany, dia miantso anay indray ianao hoe: miverena ry zaza mpiodina. Jesosy, renay izany teninao izany. Ary ity izahay Jesosy, hanaraka anao, hanamboatra indray lalana vaovao, hanova ny fitondran-tena vaovao, mba ho fitondran-tena tahaka anao, mendrika an'ilay Andriamanitra ivavahanay. Raisoary izay Jesosy, ary tario lalana mandrakariva amin'ny alalan'ilay fanahinao masina, satria izy no mpanolontsaina sy mpitaridalana anay. Misaotra ny amin'ny teninao Jesosy, misaotra ny amin'ny famindraam-ponao, ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Amen.